Agasitrana hatrany ianao tompoko lasy tompoko valo tsy misaraka amin'ny televiziona malagasy manotrika ny araba finaritra ary manasanao ampanazana indray anaraka hatramin'ny farany fampahalalam-baovao arosantsika avy hatrany ireo lohateny. Maleo tena tanteraka ny faritra Ambatsoa voatendry ny lehibe ny faritra voalohany hitantana ny faritra. Isy tetezana vaovao atao ifasy sy mahavavy ambilobe any amin'ny lalam-pirenena fahaenina. Fokontany maromaro no isitraka herinaratra ao an-tampon-tanàna ny komina Ambonivohitra mandry tsara. Isataratsika ny maresaka amin'ny ity atoandro ity ny resaka fanomanana ny fahaenina amby roapolo jona ny fankalazana ny fetim-pirenena satria efa katoky ny fankalazana tanteraka isika izao dia miara-mientana ny faritra rehetra amin'ny fanamariana izay fankalazana fetim-pirenena izay etsika maro moa no entina namariana ny fahaenina amby enimpolo taona ny verenan'ny fahaleovantenan'ny Madagasikara natomboka tamin'ny alalan'ny diabe ho an'ny firaisakiny izany tany amin'ny faritra maro samihafa teo ihany koa ny fotoam-bavaka sy ny fanadiovana tanàna tsika miaraka ny akon'ireo. Hetsika maro no novolavolainy ny komity ny fankalazana ny fahaenina amby enimpolo taona nahazo ny Madagasikara fahaleovantena tamin'ity taona enina amby roapolo sy roa ity aty amin'ny renivohitry ny faritra Ambatsoa. Izany dia natomboka tamin'ny diabe ny firaisankina notary ny prefet ny Maroantsetra ny Zoma Maraina. Ny Zoma Ariva no nanomboka ny podium araina fampisehoana an-tsehatra samihafa teto amin'ny terrain groupe isaky ny amin'ny Eninora ka ifandimby akatreto ireo mpanakanto zanakin'ny tanàna sy ireo mpiangalo vakodrazana radio crochet sy ny sisa notohizana ny sabotsy maraina ny hetsika tamin'ny alalan'ny asafaobe fanadiovana ny tanàna ny araha ny sampandraraha rehetra miankina sy tsy miankina amin'ny fanjakana nambarany lehibe ny fileovana fa atao miavaka ireo hetsim-panakalazana amin'ny taona enina amby roapolo sy roa arivo ity ho fanomezana fahafahampo-ny vahoaka. Hatizay dia teny atapy-tanàna ny Tolagnaro no ahafahan'ny eto amin'ny komina ambanivohitra Sonerana mijery podium sy balafomanga ary ezika maro samihafa entina namarina ny fetim-pirenena enina amby roapolo jona. Resy lahatra ny fikambanam-behivavy Mahamanina sy ny fikambanana Somiray fa hanafana ny fetim-pirenena eto amin'ity toerana ity. Nosokafana amin'ny fomba ofisialy araka izany ny kermesy tamin'ny alalan'ny fampiratiana ireo stand maro isan-karazany eto amin'ny kianjan'ny Sonerana. Maro ireo ezika no manana amin'ny fankalazana ny fetim-pirenena ary nambaran'ny mpikarakara ihany koa fa tsy ho diso anjara amin'ny fisitrahana balafomanga ny eto amin'ity komina ity ankoatra ny fampisehoana ataon'ireo mpanakanto. Velom-pakasitrahana tamin'izao fampifalifaliana azy ireo zao kosa ny vahoaka eto an-toerana. Nanome toky ny mpikarakara fa ho toezana isa-taona izao fampifalifaliana ny vahoaka ny komina ambanivohitra Sonerana izao ho fankalazana ny fetim-pirenena. Zava-dehibe ho an'ny malagasy ny tena fahazona ny fahaleovantena tsy natao handalo fotsiny ny hanamariana izany, tsy maintsy nanaovana ny fanamariana manokana indrindra amin'izao firosona amin'ny tena fampandrosoana any Madagasikara ka isan'izany ny fametrahana Greenland, ny fanomezana endrika ny tanàna, ny fahadiovana ny tanàna. Manazava ny renivohitry ny faritra Angalanjirova nambarany talenta teknika ny komina Ambonivohitra Fenirivesta Damwili fa eto amin'ny arabe ny fahaleovantena no andraisana ny matso lehibe efa manao ezaka ny komina izay miaraka amin'ny faritra Angalanjirova izay tarihan'ny lehibe ny faritra ity manome endrika vaovao manatsara ny arabe ny fahaleovantena ity izay hanaovana ny fety ny amby roapolo jona ho avy izao. Eo ihany koa ny fandravahany amin'ny endriny rehetra mba hisiny ny fafinaretana ny maso sy manome endrika ny tanàna. Hanana hetsika hanamarihana ny faha enina amby enimpolo taona i Madagasikara ny eto Fenirivesta izay hiavaka ny hetsika izany efa natao hatramin'izay. Araka ny fandaharam-potoana avy ao amin'ny komite nasionaly misahana ny fanamariana ny fahaenina amby enimpolo taona ny verenan'ny fahaleovantenam-pirenena sy ny joron'ny filohalindahy malagasy ho an'ny distrikta Ambatolampy ny roapolo jona enina amby roapolo sy roa arivo dia nisy ny fanadiovana fahobe isa-pokotany isaky ny komina manerana ny distrikta narahina fiombonam-bavaka ho an'ny firenena tao amin'ny fiangonana adventista. Taorian'izay dia nisy ny asa sosialy izay fitsidihana sy fanomezana tolotra ho an'ireo voafonja tao amin'ny fonjabeana Ambatolampy niarahana tamin'ireo sampandraram-panjakana rehetra ny OMC district izay nitarihy ny lehibe ny distrikta Ambatolampy teo ihany koa ny ben'ny tanàna ny komina Ambonivohitra Ambatolampy. Ny raika amby roapolo jona dia notanterahina tao amin'ny fiangonana FJKM Ziona Famonjena ny fivavahana iraisam-pinoana izay notarihin'ny FFKM faritany Ambatolampy ary nandritra izany no nanomezana tsodrano ireo mpianatra rehetra hanao ny fanadina-mpanjakana amin'ity taona enina amby roapolo sy roa arivo ity fanavaozana ho an'ny fandrosoan'ny Madagasikara.
Mifototra amin'ny firaisan-kina sy fifanomezan-tana ny tsirairay anatin'izao fanavaozana ny firenena malagasy izao ireo hetsika fanamarina ny fahenina ambinipolo taona niverenany fahaleovantena sy ny joroa ny folo alin-da ho an'ny renivohitra ny faritra Sofia dia ny distrika ny Antsy anisy ny azakazaka ho an'ny fanavaozana ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka ary ny tagna-maro ny fanavaozana izay nanadiovana ny kianjany Antsy handraisana ny matso ho an'ny 20 jona aza hita isan'ny elakelan-trano ny fanadiovana. Nomena voninahitra ny fitrotroanam-bavaka ny firenena amin'ny alalan'ny bavaka iraisam-pinoana ho fitondranam-bavaka ny mpitondra sy ny vahoaka eto Madagasikara azay napetramin'izany ny moske ho an'ny mpino rehetra teo ihany koa ny fiangonana adventista ny sabata 20 jona manamarika ny andro fety ireo hetsika ara-kultoraly sy ny ara-panatanjahantena ka isan'izay ny fête de la musique sy ireo seho an-tsehatra ho an'ny podium. Nentina mbavaka tao amin'ny akara Masindapoly sy Masinda Pierre Tanambe ny fiainana amin'ny pirenena malagasy indrindra amin'izao fankalazana ny fahenina ambinipolo taona nazahoana ny fahalevantena izao. Ny père modérateur Ekara Tanambe Rodolphe Randremaefa filohan'ny FFKM firaisana Tanambe no nitarika ny fotoam-bavaka. Ny afatra kosa dia noentiny mpitandrina Randreany Menjanahary fanomezan-tsoa avy ao amin'ny FJKM fandresena Ambotedabo nalaina tao amin'ny Hebreo toko 10 andininy 720 izay niompana indrindra tamin'ny fitiavan-tanindrazana sy ny firaisan-kina ho fampandrosoana ny firenena. Nandritra ity fotoana ity ihany koa no nanaovana ny famindra-pitantanana ny fitariana ny FFKM firaisana Tanambe koa ny mpitandrina Randreany Menjanahary fanomezan-tsoa avy ao amin'ny FJKM Ambotedabo fandresena no hitondra izany mandritra ny herintaona manaraka nanome voninahitra ny lanonana nisy lombavam-bahoaka voafidy tato anatin'ny distrika na Paravaravolo Andriamatora Kotondramanitra Vahiny Felix. Nanatrika izao fotoana izao ihany koa ny lefitry ny ben'ny tanàna ny komina ambanivohitry Tanambe ireo lehibe ny Sapandrarà tariny lehibe ny Boriboritany Tanambe ireo fikambanana ary ireo mpino kristianina mpikambana ao amin'ny FFKM firaisana Tanambe. Efa nambara tamintsika teny am-piandohana fa tafiditra anatin'ny fiomanana amin'ny fiatreran'ny fetim-pirenena ny asa fianadiovana ho tombotson'ny be sy ny maro ka ho arahantsika miaraka indray ny momba an'izay satria mandray anjara tamin'izay asa fanadiovana ny tanàna izay avokoa ny faritra maro manerana ny nosy. Rodobe ny mpiasam-panjakana nanao ny fanadiovana ny tanàna mialohan'ny fiatrehana ny fetim-pirenena. Araka ny toromarika noentin'ny prefet dia ho tsinjaraina amin'ireo faritra maro teto tanàna ny mpiasam-panjakana rehetra nanadio sy nanatsara ny endriky ny tanàna ahafahana mandray ny fetim-pirenena ao anatiny atao hoe fafinaretan'ny vahoaka. Izao hetsika izao moa dia tafiditra ao anatin'ny hetsika fanadiovana faobe karakarainy ny ministeran'ny rano fanadiovana sy ny fiodiovana manerana ny faritra 720 nanome voninahitra izany ny talemsana ny fanatsarana sy fampiasana ny loharanondrano Dr Vaosolo Malala Yvette Maria niaraka tamin'ny taleparitry ny rano fanadiovana sy ny fidiovana antsinanana mahatsapa mananaditsy amin'ny fampandrosoana ny tanàna misy azy ihany koa ny eo anivon'ny orinasa toy ny SPAT, SMMC sy ireo maro tsy voatanisa ka nitondra ny anjara birikiny amin'ny fanadiovana faobe. Anjaran'ny vahoaka kosa mitana ny fahadiovana mialoha ny fety mandritra ny fety ary aorian'ny fety. Voronanana teo amin'ny kianjan'ny fahaleovantena ny rehetra anomezana toromarika amin'ny fanadiovana faobe hiatrehana ny fetin'ny fahaleovantena. Avy ao samy namonjy ny toerana misy azy nanao ny fanadiovana. Ho an'ny ny fokotany kosa dia ny sefy fokotany no manentana ny mponina ao amin'izany. Ny hetsika dia tarihany fitary avaparitry ny rano, ny fidiovana ary ny fanadiovana betsiboka. Velom-bola amin'ny favitrina ny mpitondra taty an-toerana ary nanentana ny mba anohizana izany. Manatanteraka hetsika tahaka izao ihany koa ny any amin'ireo distrika roa hafa mandrafitra ny faritra betsiboka dia ny distrika ny Tsaratanàna sy Kandreo. Hapetraka ho fomba fiasa fa tsy mandalo fotsiny ny hetsika fanadiovana tanàna tahaka ny natao tamin'ny route de Kay miala avy ao amin'ny vavahadin'ny Seranantsambo ny Antsiranana miazo ny fiampitana makany Cap Diego. Fako amam-bolana maro no nidiovana nandritra izao hetsika izao izay tafiditra indrindra ao anatin'ny fanamariana ny fahenina ambinipolo taona niverena ny fahaleovantena ny Madagasikara. Naharitra adiny iray teo izao hetsika fanadiovana izao. Ankoatra ny fampiasana herim-batana dia nisy ihany koa ny milina fandraofana fako sy ny camion anankiroa. Nitarika ny hetsika fanadiovana natao izao ny prefet ny Antsiranana Mananjara Lucien. Ny fanometanana ho amin'ny fanadiovana ny teto amin'ny faritra Itasy
ary naneho ny fahatsapana fa zava-dehibe ho an'ny fahasalamana sy ny fiarovana ny tontolo iainana ny fahadiovana. Anisan'ny fitaizana atao amin'izao hetsika fanadiovana faobe izao ny tsy antotoana satria rehefa tsy mandoto dia namanamanadio. Nahitana fiaraha-mientina ireo sampandraraha rehetra miankina sy tsy miankina ity hetsika ity ary tafiditra ao anatin'ny ezaka fanamafisana ny fahadiovana sy ny filaminan'ny tanàna ho tompontsony rehetra. Tsy diso anjara tamin'ny hetsika fanadiovana faobe izay fiaraha-mientina nasionaly ho fanamafisana ny vina Madagasikara madio ny taty amin'ny distrikan'ny Mahanoro. Nandray anjara mavitrika teto ireo tompon'andraikitra isan-tsokajiny sy ny olona rehetra izay niara-nisa lahy nanadio ireo toerana maro teto an-tampon-tanàna. Anisany natao ny fanesorana fako, ny fanadiovana tatatra ary ny fanatsarana ny fahadiovana ireo toerana iombonana. Ity hetsika ity dia maneho ny fahavonona ny pon'ny Mahanoro, andray anjara amin'ny fitandrona ny fahadiovana sy ny fahasalamam-bahoaka sady fanomanana ny fetim-pirenena ihany koa. Amin'ny alalan'ny fiaraha-mientina tahaka izao no anamafisana fa ny fahadiovana dia andraikitra sy adidiny rehetra mba ananana tanàna madio mahafinaritra ho nenana. Fanadiovana faobe teto amin'ny renivohitry ny distrika no nanehoana ny fitiava-tandrazana namaly ny antso ny fitondrana fanavaozana teo ambany fiahiny ministeran'ny rano fanadiovana sy fidiovana. Naneho ny firaisan-kinany nandritra ny asa iombonana ny olom-pirenena tariny solombavam-bahoaka. Ova ny olana amin'ny tsy fampia ny fampitaovana hoentina anampy amin'ny fanadiovana ny tanàna eto amin'ny komuna Marovoay Ambovoatra. Notolorana borety sy angady ary lapelina avy amin'ny solombava-bahoaka. Koa ho amafisina ny asa iombonana iaraha antsehatra amin'ny fanatanterahana izany ny filohan'ny fokontany, ny olom-boafidy, ny olom-boatendry, ireo sampandraraha miankina sy tsy miankina, sivily sy miaramila, tariny solombava-bahoaka sy ny lehibe ny distrika. Ao anatin'ny fampiharana politika sy ny programa nasional entin'ny ministeran'ny rano ny fidiovana ary ny fahadiovana ao fampiroboroboana ny fahadiovana sy ny fahasalaman'ny ponina dia notanterahina teto Andaboly distrikany Tsimbe ny hetsika fanadiovana faobe. Ny lehiben'ny distrika no nitarika ny hetsika niaraka tamin'ireo tompon'anjakam-panjakana rehetra, ireo sampandraraha isan-tsokajiny, ireo rafitra tsy miankina amin'ny fanjakana ary ireo herovelona izay nirahinina tamin'ny fanatanterahana ny asa nisongadina manokana nandritra ity hetsika ity ny fandraisana anjara mavitrika nataon'ireo tanora sy ny fikambanana andaotika ny jeune intellect de Tsimbe izay naneho fahavononana sy firaisan-kina tamin'ny fanatanterahana ny asa fanadiovana. Maneho fa rehefa mirahina ny fanjakana sy ny vahoaka indrindra ny tanora dia azo tanterahina ny hetsika fampandrosoana sy fiarovana ny fahadiovana tontolo iainana ho tombontsoan'ny rehetra. Ity fihetsika fanadiovana faobe ity dia maneho ny fahavonona ny fitondram-panjakana hampiroborobo ny fahadiovana sy ny fanatsarana ny tontolo iainana amin'ny alalan'ny programa tarihiny ministeran'ny rano ny fidiovana sy ny fahadiovana. Tafiditra ao anatin'ny fanomanana ny fankalazana ny faha-40 taona nazahoana ny Madagasikara ny fahaleovatena ihany koa ity hetsika ity. Antenaina fa itoy ny fiaraha-mientina ny sampandrahara-panjakana ny fikambanana ary ny olom-pirenena rehetra mba hahatonga ny fahadiovana ho fomba fiaina silova maharitra ho an'ny taranaka ankehitriny sy ny hoavy. Fokotany iray manamorona ny ranomasina eto an-tampon-tanàna no sady be mpitsidika indrindra eto Toliara no voasafidy hanaovana ny fanadiovana faobe izay karakaray ny ministeran'ny rano. Saika nahatonga solotena teto avokoa ireo fikambanana maro samihafa sy ireo sampandraraha miankina na tsy miankina amin'ny fanjakana izay notarihan'ny lehiben'ny faritra sy ny prefen'ny Toliara. Raha tsy nahitana ny fandraisana andraikitsy ny komina ambony votry ny Toliara kosa tamin'izao hetsika izao. No amafisy ny prefen'ny Toliara hatrany ny fampiharana sazy ho an'ireo mbola minia tsy manaja ny fahadiovana amin'ny toerana nodiovina ity. Fanotofana ireo lavadavaka eny amin'ny arabe eto tampon-tanàna Benenitra, fanadiovana sy fanasorana ireo lobolobo eny amin'ny arabe mamakivaky ny tanàna no niarahan'ny vahoaka nirohitra ho fanadiovana tanàna mialoha ny fetim-pirenena ny 20 Jona. Niara-ny entana nanatotosa izany ny sampandraraha misy ety an-toerana sy ireo vahoaka mpisitra ny asa avitra mirindra. Olana ho an'ny fidedian'ny tanàna eto Benenitra ny tsy fananana dabapako sy fiara fanariam-pako anaovan'izy ireo antsoavo amin'ny fitondrana mahefa mba hijery izany.
irariana araka izany mba ho apetraka ho fomba fiasa ny asa fanadiovana ny tanàna ary adidin'ny olom-pirenena tsirairay avy no manatanteraka an'izany sy manaja ihany koa ny asa fanadiovana. Mbola iverenantsika ihany resaka manodidina ny fanomanana ny fankalazana fetim-pirenena rehefa avy eo fa lafim-baovao hafa kosa indray manomboka eto efa natsidikatsika tao anatin'ny lohatenim-baovao teo dia mahaleo tena tanteraka ny faritra fahaefatra amby roapolo dia ny faritra Ambatosoa izany izay hitambaran'ny distrika Maroantsetra sy Mananaravaratra raha nitambatra tamin'ny faritra Analanjorofo izy ireo teo aloha voatendry araka izany lehibe ny faritra voalohany hitatana ny faritra Ambatosoa raha ny vaovao ampitainy Boniface Ramiandrison. Ho anareo entinareo anokafa sy tantanana ny faritra Ambatosoa. Izay teny nataony lehibe ny faritra Analanjorofo Maître Tody Arnaud izay no nanambarany fa misaraka tanteraka ny faritra Analanjorofo ny faritra Ambatosoa izay hitambarany distrika ny Maroantsetra sy Mananaravaratra. Kandriamatoa Sambo Jean Jonas Fils no lehibe ny faritra voalohany hitantana ity faritra fahaefatra amby roapolo ity araka ny tapaka tamin'ny filan-kevitry ny ministra ny 10 May 2024. Atao izao ny ampahany lahateny nataony teo ampandresana azy teto amin'ny terrain groupe Maroantsetra. Vôgno ny tegnako hampandroso ny faritra Ambatosoa. Faritra Ambatosoa zegny mananara Maroantsetra fô. Mba fa tsisy excuse eka atsika. Izy koa tsy mandroso anagnantsika. Fa tsy vitako zaraiky. Fa mila fanampian'olo jiaby. Andotsika jiaby ampandroso faritra Ambatosoa. Na zahay ekipa jiaby miaraka ato na Andre na are vahoaka jiaby na Ambatosoa. Andotsika ampandroso Ambatosoa. Misokatra ho an'ny rehetra ny fiara-miasa ho izy ary tsy hanavahana ny toko politika sy ny toko mpinoana fa tombontsoa ny faritra no jerena. Tamin'ny kafaliana no nandresa ny vahoaka ny faritra Ambatosoa ny lehibe ny faritra izay vorolanina teto ary niompana tamin'ny fisaorana ny fitondram-panjakana tariny voalohany fanavaozana ny Repoblika ny Madagasikara ny kolonel Randrinirina Mikael mo sy ny mpiara-miasa aminy ny fandraisam-pitenenana ireo sokajin'olona samihafa nandray fitenenana nandritra ity lanonam-pandraisana ny lehibe ny faritra ity. Eo amin'izay resaka fampandrosoana izay hatrano fantatra amin'ny volana oktobra ho avy izao ny orinasa namboatra ny tetezana vaovao ao Ifasy Beramanja sy Mahavavy Ambilobe famelohan'izany dia nampahafantarina ireo orinasa ny toerana anaovana ny tetezana vaovao izay tonga tany an-toerana moa ny coordonnateur ny tetikasa PCMC ao amin'ny ministera ny asa vaventy. Ny atsiprian'izay etiny Ramanandaza Alain sy Oisa Judikael. Tetezana vaovao lavalava ny sy ny teo aloha no atao zao eo amin'ny rerany Fasiny Beramanja sy Mahavavy Ambilobe amin'ny lalam-pirenena fa enina. Tonga ny jery ny toerana hametrahana izy igny ny iraka ny fitondram-panjakana sy ny orinasa izay voasivana agnano ny asa. Entreprise anakenina no voasivana anao izy fa anankiray ihany no manao ny tetezana eto Mahavavy sy Ifasy. Ny raha ny eto Mahavavy manokana dia efajato metatra zany ny alavan'ny tetezana izay ataontsika eto ary ny Ifasy dia 500 sy efajato metatra. Raha ny vinavina dia amin'ny volana oktobra zao no soniavina ny fanarana arakasina hoe ny contrat manarak'izay dia efa mandeha ny asa. Faharetany fanaovana ny asa dia manodididina ny 14 volana eo zany no efa azo ny famatsiam-bola avy any amin'ny banque resapirenena. Sisy tokony ampiahiany vahoaka ny diana intsony fa andeha ny asa to. Tokony ajena ny fepetra petraka ireo orinasa manao ny asa mba ahafahana mameta izay tetezana zay ara-potoana. Saraka amintsika vahoaka zany mba naja ny fepetra zay petraka ny fandaminana mba nitotosa tsara ny asa fanarenana zany tetezana zany. Dia misaotra ny fitondram-panjakana ao amin'ny fazavaozy tariny colonel Randrinirina Mikael ka eto zany atsika zay mpivezivezy na mpitatitra na fiara vaventy fiara madinika dia ho afaka ny fahasahiranana atsika. Velombolo ny aty amin'ny faritra avaratra fa anala fahasahiranana ny rehetra ny fahavitany ity tetezana Ifasiny Beramanja sy Mahavavy Ambilobe ity ary ho afaka ifamezivezy ny olo jiaby sy ny eo amin'ny fitaterana ny entana ihany koa. Zay manodidina ny fampandrosoana ny resaka lalana fa eo amin'ny resaka famatsiana herinaratra kosa indray ho voavatsy ho ela ny tsy fampiany herinaratra amina fokotany maromaro amin'ny komina Ambonivohitra Mandritsara no ny ezaky ny fitondram-panjakana zany satria nahazo fitaovana transformateur ny orinasa Jiramao Mandritsara nampahafantarina ny vahoaka sy natolotra ireo teknisianina moa izany raha ny fampitambavaony Georges Absence Randrina Solbarné.
tokatrano sy fokotany maromaro eto amin'ny commune ambony vohitra Mandratsara no mbola tsy misitraka ny hazavana no ny tsy fampiany ny fitaovana afana manitatra izany hazavana izany. Mama olana ny fitondram-panjakana amin'ny alalan'ny ministera ny angovo sy ny akoranafo tonga aty antoerana ireo fitaovana entina amahana izany. Misy ately reto transfo zay hitantsika eto reto izay mamaly ny politika ny fitondram-panjakana dia ny fanomezana jiro amin'ny tontolo andrenivohitra sy ny ambanivohitra. Ka eto zany ny tegnako dia manolotra ny reto transfo reto amin'ny chef secteur Jirama sy ny voakany Mandratsara satria mamaly ny atetany vahoaka zao transformateur zay tonga eto Mandratsara. Satria mbola maro ny trano tokatrano ny quartier zay tsy misitraka ny hazavana sy angovo ato agnatin'ny districtny Mandratsara indrindra eto amin'ny commune urbaine Mandratsara. Zava-dehibe ho an'ny mponina sy ny mpitondra ary ny olom-boafidy aty amin'ny districtny Mandratsara ny fahazahoana ireto fitaovana ireto. Sorma betsaka ny fitondram-panjakana ary indrindra koa ny solom-bavom-bahoaka ny angady sy vina hitagna an'izao fahazahoana ny transformateur eto amin'ny districtny Mandratsara zay hita tsapa fa hamaly ny hetaheta amin'ny vahoaka amin'ny tsy fahampiany indrindra moa tsy fahafahana magnitatra ny jiro eto an-tampon-tanàna Mandratsara ka manomboka izao dia hitatra bebe koa amin'ny fokotany jiaby eto amin'ny districtny Mandratsara ny jiro. Hiasa avy hatrany ireo teknisiana nivon'ny Jirama atoato hametraka ireto fitaovana ireto antenaina fa hitondra arivo vaovao amin'ny lafiny maro eto amin'ny commune ambony vohitra Mandratsara ny fahazahoana izao fitaovana maro ireto. Vavara toe-karena kosa indray ho fanatsarana ny kalitaon'ny kafe any amin'ny faritra fitovinany dia ho fampiroboroboana izany ihany koa indrindra merenana ny lasany dia manome tantsorika ho an'ny mpamokatra kafe ny tetika sapik 3 izay fifanomezan-tanana amin'ny ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo iarahana amin'ny fandaharana sadefi amin'izao fisokafan'ny taom-piotazana kafe izao moa dia nametraka ny tsena mba ho fiarovana ny mpamokatra sy ny mpividy kafe any an-toerana ireo tompona andraikitra. Dosite Malala sy Andrena Solo Thierry. Kafe volo fanondrana nafantarana ny faritra fitovinany manao ezaka ny tetika sapik 3 hamerenana tsy kelikely ny lazan'izany amin'ny alalany fanomezana tantsoroka maro samihafa hananana vokatra kafe tsara kalitao izay ara-misala ministera ny fambolena sy ny fahaleovantena ara-tsakafo tanjona fanatsarana ny farim-piaina ny mpamokatra kafe zava-dehibe ny fametrahana tsena ho fampanarandalana mba hiarovana ny mpiantsehatra amin'izao fisokafany taom-piotrazana kafe aty amin'ny faritra fitovinany izao izay no tanteraina teto Andemaka distrika ny Vohipeno. Afahatsika anana kalitao tsara izay no nasarotiny amin'ny fanaraha-maso amin'ny fividianana kafe talohan'izao androandroany izao ary sheko contrôler fiarovana antsika mpamokatra kafe izy io mba hialana isika voambaka an'ireny olo sy magnara-dalàna ireny entanina antsika rehetrarehetra mba hiditra agnatin'izay fagnaran-dalàna zay satria fagnavaozana zao tsara kokoa miditra agnatin'ny gnara-dalàna mba hialana ny filefilefasana an'io contrôleur du commerce io satria miezaka iahy ao amin'ny filavapatra ny varotra agnano gn'asa araka ny tokony ho izy. Nanentana ny lehibe ny faritra fitovinany amin'ny tokony isiny fanatsarana amin'ny volo-kafe mba hirisona makany amin'ny fahavitantena ka hananana ambava ho fitsinjovana ny raha-pitso. Manomboka ny any zany dia afaka mampely kafe zay manana ka matoy ary afaka manampy dia mivarotra. Eto dia te hisaotra anareo aty amin'ity faritra aty satria iaho latany io dia mitodika avia mitodika avalana fe zay maso dia mizaha dia mbola misy ato dia misaotra anareo fa zava-dehibe nitehirizana an'io fa ampitomboy amin'izay manatoa koa zanana agnelagnelan'igny ateveny ampio dia ampitomboy ary rehefa mamboly amin'izao fotoana zao aza atao raika koa raha nagnano kafe anao asio raha agnelagnelan'igny magnodidina anazy ao dia efa vola hafa koa igny. Fitsinjovana ny tombotsoa ho an'ny rehetra ny nametrahany tompona andraikitra ny tsenan'ny kafe ka entanina ny tsirairay hiditra anatiny ara-dalàna mba tsy ho tratra ny fisolokina. Vao trangam-piarahamonina kosa indray ny alatsinainy maraina teo tany Manoro lakana mpitatitra an-dranomamy no niletika tao Ambodiarina voka ny olona roa namohiny ainy. Fanampanazavana etiny Antonio Victor sy Raoul Dominico. Nitrangana lozam-pifamoivoizana an-dranomamy na Tsiravina
teto amin'ny komina ambanivohitra Ambodiarina ny marany alatsinainy tokony tamin'ny 5 ora. Lakana mitondra ny anarana Zanadrano Toroano ny lentika ka nahafaty vehivavy roa mpianaka. Araka ny fanazavana voaray, lakana manana fahafahana mitondra 12 taona izy io. Tamin'izao dia nitondra olona 20 ankoatra n'ireo ekipa 3 sy entana 9 taona, kafe sy dipoavatra ary mbola nisy entana maro hafa izay tsy fantatra mazava ny lanjany. Avy any Betampona, komina Ambodibonary no niangany ilay lakana talohan'izao loza izao. Tonga nijery fotony ny zavanitranga ny lehiben'ny distrikany Mahanoro niaraka tamin'ny mpitandro filaminana sy ny solotenany APMF. Anisan'ny olana matetika voamarika amin'ny fitaterana ny ranomamy ny tsy fanazana ny lanja ambony indrindra azon'ny lakana entiny, ka heveriny fa iray amin'ireo antony mety ampitombony riska isehon'ny loza toy izao izany. Araka ny fantatra, ireo olona roa namoy aina dia avy ao Tratramarina, komina Ambodibonary, distrikany Mahanoro. Amafisina ny amin'ny distrikany Betroka manomboka izao ny fanaraha-maso amin'ny alalan'ny fidinana ifotony tampoka ireo fivarotana fanafody saropato ho an'ireo olona marary ndrapoka, ny fandridrana fiainam-pianakaviana sy ireo fanafody hafa izay tsy maintsy ny mpiasa amin'ny fahasalamana ihany no manome alalana sy manara-maso ireo marary mihinana ireo fanafody ireo. Ho fantarina ihany koa amin'ny alalan'ny fanadidina ataon'ny mpitandron'ny filaminana ireo mpivarotra izay manaparitaka ireo fanafody ireo eny an-tsena. Théophile Norbert, TVM Betroka. Tafatsangana aty amin'ny distriktany Betroka ny komity hanaramaso ny fivarotana eny an-tsena ireo fanafody saropady izay tsy misy hafa-tsy ny mpiasa amin'ny fahasalamana ireo hany no hanitokana afaka manome alalana ny finanana azy aoriana ny fizahana mba amin'ny fikiliana nataony. Toy ny fanafody ny raboka akoatra ny fanafody fandrindrana ny fiainam-pianakaviana sy ny maro hafa. Mbola anjara ny komity hanikio ny fanarahamaso sy ny fandrarana ny fivarotana ireo fanafody sakafo izay misy mivarotra eny an-tsena aty amin'ny distriktany Betroka. Komite manokana misahana ny fanarahamaso ny fivarotana tsy ara-dalàna fanafody sy ny fanafody sakafo ho an'ireo zaza tsy ampy sakafo ny teto Betroka ny talepatry ny fahasalamam-bahoaka izay misahana ny fahasalamam-bahoaka eto amin'ny faritra Anosy miaraka amin'ny ekipany distrika izay taretiny chef district ao zany ireo tompona andraikitra rehetra eto anivon'ny distrikany Betroka. Ataoriana ny janganan'ny komity dia nisy avy hatrany ny fidinana tampoka teny an-tsena nitsirena ireo fanafody izay voarara ny fivarotana olon-tsotra azy ireo ary nisy ireo mpivarotra natrantrarana izany ka voaterina nankony ireo fanafody ireo ny komity nandritra izany hiarovana ny fahasalamam-bahoaka. Ny komity mipetraka tanteraka ao anatin'izay fanarahan-dalàna zay satria ny komity natao hiaro sy hidina ifotony hijery ny zavatra izay tsy manara-dalàna. Manarakarak'izay mbola ao anatin'ny fanentanana aloha zany ny fidinana voalohany zao. Ny fidinana manaraka ataon'ny komity hiditra amin'izay fampiarana ny lalàna zay raha toka mbola misy minia manao izay famarotana fanafody tsy ara-dalàna zay sy ny fanafody sakafo natokana ho an'ireo azaza tratry ny tsy fanjahitsakafo. Akoatra ny nanagiazana natao tamin'ireo fanafody tsy azo namidy dia nanentana azy ireo ihany koa ny komity ny tsy hanohizany ireo mpivarotra ny hivarotana izany eny an-tsena ary hiditra ihany koa ao anatin'ny ara-dalàna izay tsy misy hafa-tsy ny fananganana trano fivarotana fanafody irery ihany no vahaolana amin'izany satria misy ny fenitra tsy maintsy arahana amin'ny fivarotana fanafody eto Madagasikara. Zay ny momba niny fa tahaky ny isa taona dia manatanteraka tsena be ny komuna ambanivohitra Betatao ka isan'ny tanjona ny amin'izany hananganana fotodrafitrasa ho an'ny komuna dia izany ary sahirana ny mponiny Betatao Anjozoro be amin'ny famoaham-bokatra noho ny faratsiany lalana vaovao ampitainy Lovasoa José. Sehatra iray hoentina ifaneraseran'ny mponina indrindra fa ireo tatsa sy ireo mpivarotra sy ny mpividy ny tsenam-bokatra na ny foara ka isan'izany ny teto amin'ny komuna Betatao izay nanao ny tsenabe ny fanavaozana ho maro-pandrefesana ihany koa ny tanjaka-ratokarin'ny komuna eo amin'ny fambolena sy ny fiompiana. Isan'ny olana ho an'ny komuna atreto ny faratsiany lalana mamoaka ny vokatra eo ihany koa ny tontolon'ny foto-drafitrasa. Drafitrasa anankiray ho ajorona izany eo amin'ny fahasalamana satria tsy ampy ny efitrano entinay tsaboana marary dia izay indrindra no atao hoe angatanay tolo-tanana ho an'ny mpiara-nantoka rehetrarehetra mba hanampy anay amin'izany fananganana izany foto-drafitrasa izany dia misy ny atao hoe tsena
zay pavillon zay naorina teto amin'ny tsenan'ny commune Beta tao zay atao hoe amalina sy nyetanyetan'ny mponina mbola ratsy ihany ny fotodrafitrasan'ny tsena ao aminay ao zay hitadiavanay koa atao hoe amin'ireo famatsim-bola zay efa nisy mando moa nalefa any amin'ny région zay dia mba mangataka zay zany raha mba ny any ambony any zay fangatahana izay satria ny tsena zany dia anisan'ny fototra iray fanairan-ny olona sy fanakalozana ara-barotra sy ny vokatra. Namaly avy hatrany ny etaetan'ny mponina sy olombavam-bahoaka eto Antsorobe. Efa misy hatrany ny laminasa hoentina isak'ireo commune amin'ny alalan'ny siady. Efa ao le bulldozer anankiroa, kubota anankiroa miaraka amin'ny compacteur dia manamboatra an'ilay point noir miakatra be sofinao manao terrassement tsika ny tobim-pahasalamana zay fandraisana ny marary ao anatin'ny siady zay dia manomana hividy kidoro éponge imperméable aty amin'ny district an'Antsorobe tsika mbola kabahanay koa dia maniry zahay raha mba isin'ny district anankiroa eto amin'ity district ty miandrefana sy ny atsinanana. Efa antitra avokoa ireo fotodrafitrasa mijoro eto amin'ny commune ambanivohitra Betatao, mbola tsy tonga ny herinaratra rahateo ny tanàna. Ny commune ambanivohitra Betatao manokana dia isan'ny mamatsy ara-bokatra ny tsenan'Antananarivo. Efa miresaka tsena zay hatrany isika iverenantsika ny resaka momba ny fiomanana amin'ny fiatrehana ny fetim-pirenena fa manodidina izay resaka tsena mpivarotra zay hatrany tafiditra ao anatin'ny fankalazana ny fampanaran-dalàna ireo mpivarotra rehetra eny amin'ny lalana satria mbola maro ireo mpivarotra tsy manara-dalàna raha ao an-tampon-tanàna ny Toliara manokana. Isan'ny hetsika natao azy ireo zao ny fanentanana mba hanara-dalàna sy ny fanalana ireo mpivarotra mivarotra eny amin'ny trottoir atao amin'ny commune ambonivohitra Toliara. Landerno sy Julien Jenambi. Amin'izao akatoky ny fety ny fahalovantena izao dia nidina tetsy amin'ny bazary Sekama ny commune ambonivohitra ny Toliara nanala ireo mpivarotra teny ambony trottoir sady nanentana ireo mpivarotra mba tsy hivarotra amin'ny toerana tsy varotana. Araky ny programam-panjakana, programan'ny ministera, programan'ny commune ambonivohitra Toliara dia ny famerenana ny laony ny filaminana ao anatin'ny tsena. Tsy vitan'ny tsena ihany fa eto an-tampon-tanàna koa eto izahay manentana antsika vahoaka ny Toliara mba hanaja ny trottoir, hanaja fiahipetraka amin'izay toerana natokana hipetrahantsika ka ao anatin'ny fankalazana ny 9 jiona zao no anaovanay teny fanentanana sy fanairana antsika mba hipetraka amin'izay lamina efa napetraky ny commune zay. Mbola mihatsahatsany ilay sazy satria tolona lavitsezaky ty tsy vitany androany ihany fa isanandro ny commune ambonivohitra Toliara dia tsy maintsy mandray an'izay fepetra zay. Niaradia nanentana teny antoerana ny solotenan'ny OMG. Nambarany Bentanana Patrick fa tsy andefitra amin'ireo tsy manara-dalàna ary mbola mikantra ny sazy 5 alina ariary miampy fitazonana any amin'ny violon ho an'ireo mihoapefy. Fa voararan'ny lalàna ny fampiasana laser sy popoka eto amin'ny tany Republikan'ny Madagasikara nidina hifotona naramaso ireo tsena ao Mahevatanàna ny avy ao anivon'ny fitadiavam-paritra ny varotra sy ny fanjifana betsboka amin'izao akatoky ny fankalazana ny fetim-pirenena izao. Diary Nomenjanahary, TVM Mahevatanàna no mampita an'izay. Nanatanteraka fidinany fotony teto amin'ny tsenan'ny Mahevatanàna ny avy ao anivon'ny fitadiavam-paritra ny varotra sy ny fanjifana betsboka izay niarahana tamin'ny OMC distriktan'ny polisy pirenena sy ny avy ao amin'ny commune renivohitry ny distriktan'ny Mahevatanàna voalohany. Ny antony izao fidinana fotony izao moa dia ny fanatanterahana ny didim-panjakana na ny arrêté interministériel 19-325/924 tamin'ny 3 Jona 2024 izay mandrara ny fanafarana sy fivarotana ary fampiasana ireny laser sy tsy popoka ireny manerana ny Republikan'ny Madagasikara satria mety ampidi-doza sy hiteraka fanakorontanana ny fampiasana azy ireny. Nisy ny fanentanana izay nataony avy ao amin'ny fitalevam-paritra ny varotra sy ny fanjifana betsboka. Eto zahay dia manentana tsy mampafantatra nareo izay mbola manana tahiry anoany
fa anatitra izany aty amin'ny fitalevaparitra ny varotra Facebook raha mbola misy manao an'izay dia tsy maintsy hiditra amin'ny fanasazina indray zahay zany manomboka izao satria tsy azo atao araka an'izay diam-panjakana izay ny mivarotra sy mampiasa an'ireny fitaovana kilalao everina fampidoza reny dia ny lazera sy ny sipopoka an'izay zany tsy androany ihany nefa nietsika izay ao atao amin'ity zavatra ity fa mbola mitohy isanandro ary manentana zahay ary mampitandrina ihany koa ho anareo izay mbola hivarotra an'izany zavatra zany ka tsy azo atao tompoka ny mivarotra ireny fitaovana tsipopoka sy lazera reny manomboka izao. Ao anatin'ny fitsanana ny fetim-pirenena milamina no ilaina amin'ity hetsika ity. Mariana moa fa tsy ho an'ny faritra Betsiboka irery ihany izay fandrarana hivarotra tsipopoka sy lazera izay fa manerana ny nosy fa amin'izao fetin'ny asaramanitra izao ihany koa dia manamafy ny fanentanana ho an'ny tsirairay amin'ny fanaraha-maso ny daty ny entana jifaina ihany koa ny fitondram-panjakana tao Antsohihy izao dia manamafy ny fanentanana ho fisorohana ny mety ho fampoizinana ara-tsakafo ny fitaleavaparitra ny varotra raha ny tatitry ny Pierrette Taratsary sy Anishara Miaribelo. Ho fisorohana ny mety ho fampoizinana ara-tsakafo amin'izao vaninandro fety izay mahabe ny mpanjifa amin'ny fikarakarana ny sakafo indrindra ho an'ny ankohonana amin'izao asaramanitra dia ny fetim-pirenena 4 Jona izao ny manamafy fanentanana mba samy anara-maso ny daty ny entana amidy sy jifaina ny tsirairay. Zava-dehibe ihany koa ny fitandremana amin'ny fomba fitahirizana ny sakafo. Misy ary ny teny fanentanana avy amin'ny fitalevaparitry ny varotra sy fanjifana Ady Sofia izay efa manao ny asany amin'ny fanaraha-maso eny an-tsena. Atsika le mpanjifa izay volaniko eto mba samy hanara-maso ny zavatra hovidintsika fa tsy kely lalina ny ratsy ozatsika iny dia mety maro ny zavatra tsy mety mandalo eny. Anjarantsika koa samy mangala ono mizaha izay zavatra tsy mety mahazo atsika kangy. Ho atsika mpivarotra koa mitodika aminareo zahay. Reo olo varotantsika zavatra reo azadingo fa kliantsika reo havantsika reo dia mba tsinjovo ihany zareo. Azo ataony magnano izay fagnararaotana izay mivarotra zavatra efa tsy normal, zavatra landaty sy zavatra simba amin'ny zareo. Dia tahaka izay koa zany angatahiny atsika mba tsy hanaova hampiakatra prix. Araka izay moa zany ny sakafo dia samy manana sokajiny fomba hitahirizana azy aty dia aoka hotandrovintsika tsara izay zavatra izay. Indrindra fa iny amin'ilay entana izay ataontsika ao anatin'ny congélateur na frigidaire reny satria raha miovaova be ny température-n'izy ireny dia mety hahatonga fahasimbagana mety hampivadika azy ho lasa zavatra hafa ka aoka fitazomitsika amin'ny fomba madio sy amin'ny fomba araka ny tokony izy. Vokatra ny fidinana ifotony nataon'ny tompona andraikitra dia efa misy ireo entana lany daty nosarona ka giazana ato ny birao ny fitaleavaparitry ny varotra sy ny fanjifana ary mbola mitohy ny fidinana ifotony ataon'izy ireo. Fataon'ny olon-drehetra dia mananjo hifaly ihany koa ireo avoafonja amin'izao fetin'ny asaramanitra izao tany mananjary manodidina ny 700 mahery ireo avoafonja nomena vary sy menaka mba hanampiana amin'ny filana ilain'izy ireo anatin'izao akatoko ny fety izao ka ny filohan'ny fikambanana portan'ambazaha tsy manavaka sy ireo mpikambana ao aminy no nanatitra izany mivantana. Anjaratiana Valériane. Ao anatin'izao akatoko ny fetin'ny asaramanitra izao tsy adin'ny eo anivon'ny fikambanana portan'ambazaha tsy manavaka na ny PTT no nitsidika ireo voafonja eto anivon'ny fonjabe ny mananjary. Nandritran'izao fisijehana izao ihany koa moa no nanolorana ireo fanomezana amin'ny alalan'ny vary sy menaka ho an'ireto voafonja ireto. Ary nitarika ny ekipa nanao rodobe nijery ireto voafonja ireto teny toerana ny filoha-mpanorona ny fikambanana portan'ambazaha tsy manavaka niaraka tamin'ireo mpikambana vitsivitsy niaraka aminy. Ny andro ny asaramanitra ny 26 juin fahatsiarovana ny fahaleovantena dia namangy an'zareo zay satria manana zo mitovy mirehitra zareo na dia tia mifonja dia mba nisy ny anjara birikinay zany naterinay tatinjany. Le anjara birikinay zao nanatitra vary izahay vary eo amin'ny 3 gony sy tapany eo dia menaka 15 litre 10 litre satria moa zany rehefa nanontany ny tompony andraikitra anay dia eo amin'ny 700 eo nisy an'zareo dia nataonay par groupe ny zaran'le anjaranay anjara birikinay tamin'izany. Ny firarian'ny soa moa zany dia miraha soa antsika rehetra zany ato anatin'ny fanomanana ny fetin'ny fahaleovantena dia mba tena samy ho tratrany izay daholo tsika rehetra.
nakasitraka ary velom-pisaorana ny fikambanana portanambazato sy manavaka ny voafonja eo anivon'ny fonjabe ny Mananjary ao anatin'izao akatoko ny fetiny asaramanitra izao. Isorana lehibe ny resy mitafotafo ma zany fahatongavanao reto androany sy raha voateo hoe tsy dikanareo fa nitola zavatra vao tsy anampy ny tagnanareo zany a mijery amin'ilay zoma olona zay eo koa ma amin'ilay tsy manavaka araka zay hitataratra ny fikambananareo zany a fatanay fa hoe tsisy manavaka zany tsy hoe voatery olona anivon'ny fiarahamonina ny velona zany zarainareo zavatra fa na dia anay aty agnatin'ny fonja zany a safanay zany zavatra zay fa hoe misy maolona eo koa ny samy mamalagasy atsika zany indrindra kahaka an'izao fahinambelopolo ny fahaleovantena zao. Maharinina fa tsy voasambany ny fikambanana no manampy ny mpiarabelona amin'ny lafiny sosialy indrindra fa ireo mila fanampinina sy ireo mila fampandrosoana moa ny fikambanana portanambazato sy manavaka ka mahatonga ny filoam-panorona sy ny fikambanana manao ezaka amin'izany lafiny rehetra izany. Zay nisy niakany mandady tany amin'ny faritra Anosy sy Androy dia mitombo isa ireo ankizy madinika tavaverina an-tsekoly izany moa dia vokatry ny fiaraha-miombonantoka eo amin'ny sehatra tsy miankina isan'izany UNICEF sy ny ministera voakasika. Yannick Pierre sy Taitsy Tsiro Eraza. Tafiditra ho iraika amin'ny valopolo sy valonjato sy dimy arivo sy roa alina ankehitriny ny isan'ireo mpianatra eny anivon'ireo préscolaire ato anatin'ny ZAP 410 izay mamaritra ny farim-piadidiam-pampianarany Ambovimbe Androy. Izany dia vokatry ny fiaraha-miasa teo amin'ny UNICEF sy ny ministeran'ny fampianarana izay nahafana namorona ny akany mandady niaraka tamin'ny sahy sy ireo site de PE iarahana amin'ny ORN Androy. Tianto tinamboara ay ty espace mandady to zany sahy ro nagnentagnanay. Le ty fagnentagnay sahy anay zany mba hampivoatsy tiana ay. Satria izahay agnaty alato tsy mahatrea fivoarana. Apetapetaka igny le afaka enteha jaja igny mba mampivoatsy ty sahy. Zay tianto tinamboara ay ty espace mandady to. Le faharoa izay manahaky sakafo maro loko io. Tianto tinampiasa ay azy zany fagnampiagna ty jajareraka mba hampisy vitaminy azy. Toeram-pilalaovana izay kendrena hampivelatra ny sain'ireo zazatelo taona latsaka ka rehefa miala ao izy ireo dia mamonjy ny sekoly ary tamana avy hatrany fa tsy mialan-daharana tahaka ny teo aloha. Misy ny protocole mifanaraka amin'izay ireo ohatra hoe ny kilalao ampiasaina amin'ny zaza latsaka taona, ny kilalao ho an'ny zaza taona ka tamin'ny 10 taona, dia misy ireo kilalao ohatra hoe efa lehibe ilay zaza efa efatra na 10 taona io zany dia miankina amin'izay no prise en charge atao amin'ny eto zany. Karazany telo ny prise en charge ato médical dia psychosocial dia nutritionnel dia efa manana zahay amin'izay hoe protocole nutritionnel zao raha ivojiantsika dia tily fanaraha-maso azy dia misy koa ireo hoe le médical dia izy vao tonga dia efa misy hoe ohatr'izao ny zavatra raisina paramètre ho enjena zany mba tonga azo ara-dalàna tsara dia fahatelo dia tily hoe observation psychosociale. Ankoatry ny lalao dia ilaina ihany koa ny fahadiovana, ny fahasalamana ary ny resaka sakafo ka anisany voaofana tamin'izany ihany koa ireto reny ireto. Fa ny volana Jiona dia volana natokana ho volan'ny ankizy fa tafiditra anatin'ny andro maneran-tany ho an'ny kilalao ihany koa. Nisy ny hetsika fampilalaovana izay nirahana tamin'ny UNICEF sy ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy izay natao tany amin'ny faritra Androy hatrany. Yannick Pierre sy Taitsy Tsiro Eraza hatrany mampita an'izay. Anisan'ny zo fototra ananan'ny ankizy ny zo hilalao sy hialavoly. Vokatry ny fisahiranana maro lafy anefa dia saika tsy nataon'ireo ray aman-dreny ho vaindohan-draharaha izany. Indrindra fa aty amin'ny faritra atsimon'ny Nosy izay hianjadia ny haitany matetika ka izany indrindra no nanosika ny UNICEF niaraka tamin'ireo mpiara-miombonantoka sy ireo mpisehatra rehetra amin'ny fiarovana ny zon'ny ankizy ato amin'ny faritra Androy nikarakara ny hetsika ho fisarihana ny sain'ireo ankizy sy ireo ray aman-dreny amin'ny famoronana kilalao vita amin'ny fako sy ny akora hita aty an-toerana izay tsy voatery ho vidim-bola. Efa matetika rehefa fotoana ny amiana dia tsy dia misy miraharaha loatra ny zaza
dia ao anatin'izay indrindra no anangananay resahany ankizy hoentina ampilalaovana andreo ankizy ireo dia misy kilalao maromaro moa zany santsina ny mentinay eto mentinay ampilalaovana ny ankizy dia iny filalaovana iny anisany terapia ho an'le sain'le zaza satria voadina be ny sain'ny ankizy tena ao ny fatahorana ao ny tebiteby mandritra ny fandalovandreny amehana reny dia hoentinay zany ahafahana mitsabo sy manome tosika ara-moraly ho an'le zaza ny entina ampilalaovana anazy ao anatin'ny sahany ankizy ihany koa ny toerana azo lazay raha hoe sécurisé ny sahany ankizy dia ny UNICEF no mamatsy volanay mandritra ny fanatanterahana ny sahany ankizy. Tsara ho marina fa nandritra ny andro iraisam-pirenena ho an'ny lalao no nanatotosana izany teto amin'ny renivohitry ny faritra Androy ary ireo fikambanana Skoto no nanao ny famoronana. Dia zavatra ataona eto dia resaky manamboatra kilalaon-jaza. Zaza tsy ampy fana avy amin'ny ray aman-dreny tsy mana tanany zany ho resa-bola. Dia manahaky hoe tsy mana fihisagny, tsisy raha atao fa mirenjarenja amin'ilay tsisy raha atao fa magntagny lavana lasoa regny say ajajahay. Fa iaia miramboly tao zao hoe misy fakofako. Dia kilalao zany tsy avy amin'iny fa tsy fakofako. Vita amin'ny maloto zany lefa sampy-diovina tao madiovina. Ankizy tenaina araka izany fa hitondra vokatsoa lehibe eo amin'ny fivoaran'ireo ankizy aty an-toerana ny fisian'ny hetsika tahaka izao. Zay ny momba ny fa nanomboka tamin'ny faha-12 ny volana jiona teo ny volana voalohany ho an'ny mpino silamo volana antsoina hoe Muharram misy 12 ny volana mifanaraka amin'ny fiodin'ny volana ao anatin'ny almanaka silamo ka nanomboka androany ary aharitrarona 3 andro no anaovana fifadikana atsiarovana ny namohan'Andriamanitra ny zanak'Israely teo ambany vahon'ny Pharaon. Miray Andrianjabo sy Roger Andriamanana no mampafantatra an'izay. Efa 12 ny volana jiona amin'ny calendrier na ny almanaka grégoriana no manomboka ny volana voalohany ho an'ny almanaka silamo izay misy volana 12 mifanaraka amin'ny fiodin'ny volana. Ity volana voalohany ity zany hoe taom-baovao no antsoina hoe volana Muharram. Ao anatin'ity volana voalohany ity no anaovana ny fifehezana ny fifadikana antsoina hoe Ansura andro 10 amin'izay volana voalohany izay manomboka androany aharitra 2 na 3 andro. Rehefa tonga tao amin'ny tanàna Madina ny mpaminantsika Muhammad eo amin'ny tsodransy sy fandriam-pahalemana nahita ireo jiosy nanao fehivava tamin'io andro io zany hoe 10 ny volana Muharram dia nanontany ireo ny mpaminany hoe inona no antony anaovanareo fifehezana amin'ity andro 10 ny volana Muharram ty. Dia namaly ireo jiosy tamin'izany fa hoe noho ny fanavotan'ny Andriamanitra ireo zanak'Israely teo ambany zogan'ny Faraona dia fakasitrahana izany fandresena lehibe zany no anaovan'ireo jiosy izany fehivava zany. Ka niteny tamin'izy ireo ny mpaminany Muhammad eo amin'ny tsodransy sy fandriam-pahalemana dia niteny tamin'izy ireo hoe izahay anisany manao zany koa tahaka anareo dia nanomboka teo nipetraka ny didy avy tamin'ny mpaminany Muhammad sallallahu alaihi wasallam tsy maintsy manao zany ny mpensilamo rehetrarehetra maneran-tany. Marina fa raha taona 4 ny almanaka grégoriana ho an'ny almanaka silamo kosa dia taona 720 sy 700. Totosany izy mahafasivy 12 ny volana jiona teo ny festival mandraretany amin'ny distrika Namboasary Atsimo izay nitanterahana nandritra ny 3 andro dia ny fasivy 12 hatramin'ny fa 1 jiona teo izany. Maro arak'izany ireo hetsika izay natao nahitana ny diara-drazana izay isan'ny nampiavaka ny faritra ny korsa bisikileta teo ihany koa ny korsa sarety izay nahitana ireo mpiara-mioninantoka nandritra ny fankalazana iny. Ny atsiprian'izay etiny Jean Baptiste Amtsika.
ny zoma fa 7 ny volana jona 2024 teo no nanatanterahana ny première édition ny festival mandrareta aty amin'ny distrikany Amboasary Atsimo izay hetsika no karakarain'ireo solombavambahoakany Madagasikara Romy Rala voafidy aty an-toerana Andriamatoa Rakotonirina Richard sy Andriamatoa Andriamamonjy Olivier niarahana namolavola tamin'ireo lehibe ny sampanjara-panjakana isan-tsokajiny izay nitarily lehibe ny distrika aty Amboasary Atsimo ireo 5 frères ny association rehetra aty an-toerana betsaka araka izany ireo hetsika izay natao izay nanasongadinana ny kolotsaina izay isan'ny mampiavaka ny aty amin'ny faritra ny dihiara-drazana ny ringa ny asabotsy 20 ny volana jona kosa no nanokafana tamin'ny fomba ofisialy an'ity festival mandrare andemy voalohany ity ka tonga nanokatra izany tamin'ny fomba ofisialy taty an-toerana ny lehibe ny faritra Anosy Andriamatoa Bertrand betsaka araka izany ireo vahiny tonga nanotsona an'izao fotoana izao izay nahitana ny sekretera generaly ny tourisme avy any amin'ny Foibe notson'ireo taleparitra isaky ny ministera avy amin'ny faritra Anosy tonga nanotsona izao festival mandrare izao ihany koa ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana na ny ACC noho ny amin'ny mahazanaky nyity faritra ity azy nandritra izao fotoana izao moa no nanambarana fa manana arena kibon-tany maro be ny distrikany Amboasary Atsimo ao ny Safira, Mika sy ireo vato sarobidy isan-karazany. Nandritra izao hetsika izao ihany koa moa nanehoan'ireo tanora tamin'ny alalan'ny tantara izay nataon'izy ireo fa zava-dehibe tokoa ny fiarovana ny tontolo iainana any mba iarovana ny ala indrindra ireo biby ao aminy mba tsy ho lany tamingana. Manana toeram-pitsangatsanganana maro ny distrikany Amboasary Atsimo izay isan'ny mahasarika ireo mpizahan-tany ao ny lakanony ny reserve Berenty ary ao ihany koa ireo ala arovana ao amin'ny fokontany Ankodida. Nisy araka izany ny fidinana ifotony nataon'ireo vahiny nasaina an'ireo toerana ireo izay notarihin'ireo solombavambahoaka Romy Rala voafidy aty Amboasary Atsimo lehibe ny distrika aty an-toerana izay isan'ny tafiditra ato anatin'ity hetsika fankalazana festival mandrare andiny voalohany ity avokoa moa izany rehetra izany. No amafisiny solombavambahoaka teto fa afaka mirehareha mihitsy ny distrikany Amboasary Atsimo noho ny fananan'ireo toerana ireo ka dia no amafisiny mba iarovana ireo toerana ireo. Ankoatr'izay dia mbola maro ireo hetsika izay natao izay nahitana ny fifaninanana amin'ny hazakazaka amin'ny ditongotra, hazakazaka amin'ny fifaninanana bisikileta, nahitana ihany koa ny lalao basketball sy ny lalao baolina kitra, ny korsa sarety izay natao tao amin'ny torapasiky ny mandrare. Nisy moa ny fanomezana loka ho an'ireo izay nahazo nandritra izany. Nisy foana ny artista nanafana ny lanonana isaky ny arivo nandritra ny 3 andro ny fankalazana. Ireo rehetra ireo dia nialoava ny fanadiovana ny tapo-tanàna ny Amboasary Atsimo, ny diabe namakivaky ny tapo-tanàna, niarahana tamin'ireo olobe aty an-toerana, olom-boafidy sy ireo olom-boatendry ary ireo fikambanana isan-karazany, ny association civile sy miaramila ka tamin'ny mpilaminana tanteraka no nanatanterahana ireo rehetra ireo noho ny ezaka nataon'ny tandron'ny filaminana aty an-toerana. Dia ny vaovao ara-kolotsaina iny ihany koa tompo kilasy tompo vava no hamaranana ny fotoana fampahalalam-baovao tamin'ity atoandro ity akasitrana ianao nanjo izany hatramin'ny farany ankasitrana ihany koa ny ekipa rehetra niarany salata amin'ny fanatotosana ny fampahalalam-baovao. Nanao veloma mahafinaritra indray eo antsika rehetra.